Andriamanitra eo tongotrao. Faly miarabantsika indray ary zazabodo namako tratran'ity sabata ity dia tonga tao tokantrano indray hamangy anareo. Ny lohatenin'ny tantara hoarantsika androany dia hoe ry Lazarosy mivoa. Fa alohan'ny anarana ny tantara aloha dia andaosika nakamana tanana dia ahondrika ny loha dia akipy maso hiara hivavaka isika. Andriamanitro, faly izay misaotra anao fa notahinao indray dia nomenao anay ny sabata fitsaharana mba hiarahanao aminay. Omeo fahendreny izay mba ho zaza endrim-pakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry Lazarosy mivoa. Ny teny natao tadidy dia ao amin'ny Jaona 1:15 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy tian'ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Hainareo ve izany? Mino avy efa hainareo izany. Andao averintsika miaraka hoe miara-manisa telo isa, roa, telo. Ary Jesosy tian'ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Bravo! Andao ary anaraka ny tantara sika e. Nijery ny rahavaviny Marta i Maria miaraka amin'ny masony feno tahotra. Raha mbola teto manko Jesosy, hoy izy ny teny mora dia mora. Raha mba teto manko Jesosy dia sitrana Lazarosy anatahantsika. No fiazan'ny Marta ny lamba votorano teny an-tanany dia nateny teo amin'ny andron'ny Lazarosy. Nalahelo fatratra izy, nanaiky Marta. Andao ary aniraka olona iantso an'i Jesosy mba hanasitrana ny anatahantsika. Nandritra ny fiandrasan'izy ireo an'i Jesosy dia nanao izay rehetra azo natao hanatsarana amin'ny fahasalaman'ny Lazarosy izy ireo. Na izany aza nefa dia niaratsy ihany ny fahasalaman'ny Lazarosy. Ka dia maty izy. Nofonosiny reto rahavaviny izy dia nalevina. Tonga namangy ny Maria sy Marta ny namany sady niara nitomany tamin'izy ireo. Tena nalahelo avokoa ny rehetra. Samy nalahelo ny Lazarosy avokoa ny rehetra. Izy Jesosy hoy Maria. Nahoana izy no tsy tonga nanasitrana ny anatahantsika? Nanasitrana olona marobe izy raha teto dia mba afaka nanasitrana ny Lazarosy koa. Nefa Jesosy dia tsy mba rotra ny ho any an-tranon'ny Lazarosy akory. Tsy arak'izay no eritreretin'ny mpianatra. Nandritra ny 2 andro dia mbola nilaozany nanasitrana olona sy nanampy olon-kafa ihany. Rehefa tonga hamangy ny Maria sy Marta Jesosy dia hika Marta. Tompoko, raha mba teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nampionina amin'ny Marta Jesosy tamin'ny filazany hoe hitsangana ny anadahanao ka ho velona indray. Nanaraka an'i Maria sy Marta ho any amin'ny fasana izy. Efa nihidy vato be ny olona marobe niaraka tamin'i Jesosy. Nijanona Jesosy, nalahelo tokoa izy nitomany. Tampoka teo dia nanome baiko Jesosy. Esory ny vato. Nasain'i Marta ny esorin'ireo mpanompo ny vato satria izay no nasain'i Jesosy natao. Ray io, hoy ny fivavaka Jesosy. Misaotra anao fa mihaino ahy ianao. Fantatro fa mihaino mandrakariva ianao. Saingy ataoko mafy ho ren'ireto olona marobe reto izany mba ho fantany fa ianao naniraka. Niantso tamin'ny feo mahery Jesosy nanao hoe ry Lazarosy mivoa. Jereo, hoy ny olona anankiray nanondro ny fasana. Teo ambaravarany Lazarosy. Nitsanga ny Lazarosy. Nivoaka niaraka tamin'izay nandidiany Jesosy azy. Velona indray Lazarosy. Esory ny lamba-paty eny aminy ireny. Hoy Jesosy. Faly ako izany i Maria sy Marta. Niazakazaka namina ny Lazarosy izy ireo. Mahita maso ny olona ankehitriny fa zanaka masin'Andriamanitra Jesosy.
azony mpianatra noho ny farany antony tsy naharoditra an' Jesosy hamonjy an'i Lazarosy, nanana fandaharana tena tsara izy tao an-tsainy tao. Hevitra tena manokana anehoany maha izy azy ny tena mahazanak'Andriamanitra azy marina. Manana fandaharana eo amin'ny fiainantsika koa Jesosy, afaka matoky isika fa hanao ny tsara indrindra ho antsika izy. Mianatra eo tongotrao